La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 4 Desambra amin'ny 1 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Iena dimapolo isanjato ny karamany ankamaroany ireo mpiasa eo anivon'ny Air Madagascar manomboka amin'ity volana ity hatramin'ny volana Martsa 2024. Fanapa-kevitra izay andraisan'ny ireo mpitantana noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana. Mahasarotan'ny filohan'ny Repoblika ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Maro anefa ireo olom-boatendry manodidina azy nefa zatra lalan-drirena amin'ny foaram-pefy. Isan'izany ny tranga izy tao amin'ny faritra Bongolava Omaly. Notsipahan'ireo mpanolontsaina munisipaly ao amin'ny komuna Toamasina ny tetikasan'ny filohan'ny Repoblika anovan'ny kianja munisipaly ho lasa kianja amin'ny tafo arena sport. Na eo aza izay fitsipahana izay mbola isy ny dingana manaraka amin'ny fifanakaloza-kevitra. Mihitatra amin'ny tsy tokony ho izy ny toerana fitrandrahana alika izay ataon'ireo teratany sinoa ao Ivohimara amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany amin'ireo mpanjono izany raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ny rahina nandany fisinina fanavakafahana volokoditra ireo mpilalao an'ny Başakşehir Istanbul sy PSG nandritra ny lalaon'ny Ligue des Champions Omaly. Mpitsara iray no nambaran'izy ireo fa nanao teny miendrika rasisma. Ny andidin'ireo vetrany. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoute TV nasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao iena 10 isanjato ny karamany ankamaroany ireo mpiasa eo anivon'ny Air Madagascar manomboka amin'ity volana ity hatramin'ny volana Martsa 2024. Fanapa-kevitra izay andraisiny ireo mpitantana noho ny krizy ara-pahasalamana io nasaina. Antsasakarama sisa no horaisiny ankamaroan'ireo mpiasa ao amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar araka ny fanapa-kevitra noraisiny ireo mpitantana sy nankataovy ny conseil d'administration ary ny tale général mpisolotoerana ao amin'ity orinasa ity. Voakasika izay fampianana karama izay ireo mpiasa izay tsy misetra mivantana amin'ireo sidina izay efa voafaritra sy tsy manana andraikitra amin'izany. Raha ny fampitamba vaovao ray hatrany vokatry ny fisian'ny valanaretina Covid-19 tsy nihetsika ireo fiaramanidin'ity kompania mpitaterana ity nandritra ny 9 volana izay ankoatra ireo fiaramanidina nitondra entana sy nampody ireo teratany malagasy an-tanindrazana. Vokatra io manana olana ara-bola goavana ankehitriny ny kompania mpitaterana Air Madagascar Anthony Rosono tamin'izao fanapa-kevitra izao. Mandritra ny 3 volana farafahelany izao fampianana karama 10 isanjato izao, izany hoe hatramin'ny fiandohan'ny volana Martsa 2024. Androany, niezaka nitady fampitambavao momba ity fanapahana ity ny mpanao gazety na teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra izany na teny amin'ny Air Madagascar saingy tsy nisy afaka nanome fanampim-baovao. Hatreto tsy mbola nivoaka ny drafi-panarenana ity kompania ity izay fanandrasana hatramin'ny volana septambra teo, ny fampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy. Isan'ny andrasana ao anatin'ny business plan ny fiovana oharina amin'ny paikady teo aloha izay nampitotongana ity kompania ity sy ny politika mazava hiatrehana ny fiverenana ny fisokafan'ny abakabaka amin'ireo sidina iraisam-pirenena sy ny mety ho iaraha-miasa hiatrehana ny fifaninanana. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa no hoe nahoana noho ny agence de voyage en La Réunion efa nivarotra tapakila-piaramanidina mampifandray ity nosy ity sy Madagasikara nanomboka Omaly raha tsy mahalala na inona momba izany ny mpisehatra eto an-toerana. Ankoatra izay andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministera mpiasa sy ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny kompania Air Madagascar momba ny fisokafana izay sidina izay.
Ny fisokafany sidina izay inona fa ampiodina indray ity kompania pitaterana ity ahafahana manarina ireo faty antoka fa ihany koa hiarenan'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany izay mikaikaika tanteraka ankehitriny. Mahasarotany amin'ny filohan'ny Repoblika ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Maro anefa ny olom-boatendry manodidina azy no zatra lalan-drirenina amin'ny foaram-pefy. Isan'izany ny tranga izay nataon'ny gouverneur amin'ny faritra Bongolava omaly. Yves Richard. Isan'ny trangana tsy fanarahan-dalàna ny soa nandritra ity fampilizan-kevitra amin'ny fifidianana loholona Madagasikara ity ihany koa ny tao amin'ny faritra Bongolava. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana, ny antso mpanolo-tsaina sy ny ben'ny tanàna ny gouverneur ny faritra Bongolava, ny jeneraly Ramiaramanana Joseph omaly fahavalo ny volana Desambra tao amin'ny hotely andafy avaratra ny tampitanàna ny Tsiroany Mandidy no nanasana azy ireo ka fiaraha-misakafo iresahana lafo ny fampandrosoana ny fatra no antony Biantsony. Tsy arak'izay ny zavan-tranga araka ny tatitra azo ary nanapirofo izay ihany koa ny sary azo avy any an-toerana. Miendrika fampilezan-kevitra andinika ny fanaovana ary peta-drindrina maro mampiseho ny lisitry ny kandida loholona Madagasikara izay tohanany ity gouverneur ity no nameny ny hevitrano. Araka ny efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany, mazava ny voalaza ny lalàna tovana laharana 7-12 tsipika ohatraohatra 8 mifehy fitondrana ankapobeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Tafiditra anatin'ny sokajin'olona tsy mahazo mandray anjara mivantana na ankolaka amin'ny fampilezan-kevitra na mampeliteny famantarana na kabary amin'ny fampilezan-kevitra ny gouverneur. Ity farany izay isan'olom-boatendry araka ny filan-kevitry ny minisitra. Ankoatr'izay, voapirofo ihany koa izao fa nisy ny fampiasana ny fahefam-panjakana amin'ny fitaomana mpifidy vaventy avy any amin'ny faritra hifidy kandida iray, izay raran'ny 170 amin'ny lalàna 8-12 tsipika ohatraohatra 8 ihany koa. Eo ihany koa ny fandanidaniam-pona ny volam-panjakana, indrindra ny volan'ny faritra naovana ny fampilezan-kevitra. Fanontaniana mipetraka manoloana izay ny hoe andray fepetra manoloan'ity olom-boatendry tsy manara-dalàna ary manara-tsendrika ny fitondram-panjakana ity ve ireo tompona ndraiky mpanjakana. Andray fepetra aingana mahakasika izay ihany koa ve ny seni izay isan'ny tompona ndraikitra voalohany amin'ny firaketana ny soratra ny trangana tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fifidianana mialohany hiakarany amin'ny dingana manaraka. Ankoatra ny lamandy, mitarika hatramin'ny fanafoanana ny vato tokony ho azon'ny kandida amin'ny toerana isiany tsy fanarahan-dalàna, ny tranga toy izao araka ny lalàna hatrany. Nisy nitsindry maro samihafa nahazon'ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna raha nambarany teo anivon'ny KMF Konoe tao anatin'ny izay fampilezan-kevitra izay. Ankoatr'ireo nisy ihany koa ny fividianana safidin'ny mpifidy vaventy raha ny fanazavana hatrany ry Florian. Anio sasakalina no hifarana ny fotoanan'ny fampilezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay ololon'i Madagasikara rehefa naharitra 12 andro. Fotoana izay nifandresen-dahatra tamin'ireo kandida hifanina ololon'i Madagasikara sy ireo mpifidy vaventy eraky Madagasikara eny anivon'ny distrika sy ny commune. Nandritra izay andro ny fampilezan-kevitra izay nanjaka ny vola indrindra fa ny fifidianana ireo mpifidy vaventy hoy ny teo anivon'ny KMF Konoe fanabeazan'olom-pirenena. Tena nisy nitsindry ary nisy nampiasa vola, nisy fividianana na mpifidy vaventy satria nisy mpifidy vaventy nanambara mihitsy hoe nizaraina vola izahay. Tsika moa zany eto ainao manjery, ainao vakijery no ifampiseresantsika, tsy dia tsara ny itenenantsika hoe iza taiza satria na ny sécurité an'ilay olona mety anahirana. Fa nisy zany ary matoa ny fikambanana KMF Konoe fanabeazan'olom-pirenena samy teny izany dia manana ny porofo amin'izany izy. Ankoatra io, adidiny rehetra raha nanambaran'ny KMF Konoe ny mametraka fitoriana fa tsy tokony hanana ahany rehetra raha mahatsikaritra tsy fanarahan-dalàna amin'ity fifidianana izay ololon'i Madagasikara ity. No amafisiny fa maro ny fandikan-dalàna tsikaritra nandritra iny fampilezan-kevitra iny. Fampiatona ny fampiasana fahefa-pitondrana amin'ny fampilezan-kevitra. Miseho zany amin'ny endrika tsy fanarahana ny lalàna mifehy ny fifidianana hoe mbola misy foana ny fitokanana. Dia ny fitokanana sekoly teny amin'ny faritra ny Soa mandrakizay ireny zao ohatra, ny fitokanana ny tarehin'ny gouverneur ny Sofia zao ohatra, satria aza dino fa rehefa olom-boatendry dia manana sata manokana izay tokony hohajaina. Zany tsy mety.
ny fihetsika ataony no mpikaraka amin'ny fifidianana tsara ny zavatra ataony seny miary ameka izany tsika rehetra tena mahomby ny etsika sy ny fiasa ataony seny saingy tsy ampy eo amin'ny resaka tamberina ndraikitra zany a dia tokony ahabaribarina ny seny fa tena manao ny asany izy amin'ny alalan'ny hoe aiza ny fitanana tsoratra na ny procès verbal ama agent verbalisateur an'izy ireo mahakasika an'ireny fandika-talana samihafa ireny. Ho an'ny androm-pifidianana ny 12 Desambra izao, irosaka antsehatra anaramaso ny fifidianana ny KMF Knoe ao anatin'ireo distrikta 320 amin'ireo 410 amzato misy bureau fandatsaham-bato ary mpanaramaso miisa 770 no avy ao amin'ny KMF Knoe ao anatin'ireo bureau fandatsaham-bato miisa 320 ireo. Nitondra hafatra fohy ho an'ireo mpanolotsaina sy EBN tanàna manerana ny faritra Vakinankaratra nisy olon-tena ny antoko iray ao an-toerana amin'izao ankatoko ny fifidianana loholona izao. KOL-TV Antsirabe. Amin'izao ankantoko ny fifidianana loholona izao izay ho tanterahana ny andro fahatraika amby 10 ny volana Desambra 2024 avy izao dia maro ireo tsindro sy tery-vaimanta ary miampifandrebirebena mipaka amin'ireo mpividy vaventy. Anisan'izany ireo mpanolotsaina tanàna sy ben'ny tanàna izay misehatra bebe kokoa eo amin'ity fifidianana izay ho tanterahana ity. Araka izany dia misy ny hafatra fohy avy amin'ny solon-tena ny antoko iray avy eto Vakinankaratra ho an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina rehetra manerana ny distrika 7 mba tsy ho voan'ny fandrebirebena ara-bola na ara-materialy fa nantanteraka ny safidiny ankalalahana tanteraka. Ny hafatra tiana hipaka moa zany amin'ireo mpifidy vaventy araka mampifidy vaventy azy zay dia olon-dehibe daholo mahafantatra ny tokony ataony amin'ny andraikitra ny fidianan'ny vahoaka azy ireo mpifidy vaventy ireo. Ka amin'izao andro faraparany amin'ny fampelezan-kevitra izao dia misintona ny saintsika rehetra afatoy tsara ny sainareo mba tsy ho voarebirebin'izany tsindro maro isan-karazany izany. Dia mandeha ihany koa moa zany ny resaka araka ny tatitra ampitanareo tsirairay avy any amin'ny distrika rehetra any hoe izy ny conclave, izy koa ny mise en vers moa zany araka ny filazanareo azy. Dia eo ihany koa mbola hisariako ny sainareo hoe aoka tsika tsy ho voatarika amin'izany zavatra zany satria araka ny resaka mandeha dia hoe ho ampanaovana fety, ho ampisotroana, ho ampisakafoanana, ho zaraina vola. Dia izany zavatra izany mitarika makany amin'ny tsy fahamiandrehana izany. Dia aoka ianareo amin'ny maha olom-pifidy vaventy ianareo izay dia tena hipetraka tokoa ilay hoe tena mpifidy vaventy ianareo satria ianareo no solotelan'ny vahoaka, ianareo no voafidin'ny vahoaka hitantana ny andraikitra amin'ny mahaben'ny tanàna sy amin'ny maha-mpanolotsaina. Dia ny feom-bahoaka no aoka ho entinareo dia hijoro amin'ny fahamarinana ianareo dia matoky ianareo koa ny vahoaka mifidy ianareo fa na inona zavatra mety anelingelina izay safidinareo izay dia izay no nahatonga ako ny teny tery am-boalohany hoe aoka hifantoka tsara dia izahay koa moa hiezaka ihany koa ny ampahery ianareo amin'izany adidy sy andraikitra goavana izay ho raisinareo izany dia mankahery ianareo raha lahy sy raha napahavisany amin'izay adidy sy andraikitra goavana izay. Lafimavao hafa kosa indray dia raha toka tolo-dalàna maro no mikatso ao amin'ny anteny meran-dolona nanapa-kevitra izy ireo fa iroso amin'ny fandiniana sy fandaninana tsy ireo volavolan-dalàna izay lahara-pahamiaina miantarandriana evo. Nolaniny olona androany nandritra ny fivoriana azony be sy ny maro natrehana ny volavolan-dahara
fotoanany antenimiran-olona manomboka androany 7 desambra 2024 ka hatramin'ny zoma 12 desambra 2024 no fotoana hoeverina amaranana ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Araka izany nanapa-kevitra ny roso amin'ny asa sahan'izy ireo ny eo anivon'ny antenimiran-olona raha toa ka tsy nanatotosa izany izy ireo herinandro maro izay. Ireo volavolan-dalàna heverina ho laharam-pameana ankilany no hodiniana raha ny fanazavany filohan'ny antenimiran-olona. Isan'ny nodiniana androany ohatra ny volavolan-dalàna laharana fa 8/12/2024 tamin'ny 3 oktobra 2024 mikasika ny lalàna ny feny fitantanam-bola-panjakana ary miandry ny fanapa-kevitra avy any amin'ny praiminisitra sy ny ministra ny toe-karena sy ny vola mikasika ny famahana ny olany antenimiran-olona ny sasany. Toy izany androany hariva ihany koa ny asa mba omerana andiniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny lalàna ny feny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 ary ny zoma 12 desambra 2024 ny fandaniana azy. Tontolo ny serasera kosa indray dia tokony hafainganina ny fandaniana ny lalàna mahakasika ny fahalalana fahafahana mahazo vaovao eto Madagasikara. Ho ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Isan'ny sakana tsy ahafahan'ny mpanao gazety manao fanadihadiana lalina eto Madagasikara izany. Miantarandriana eo. Vitsy ny mpanao gazety manatotosa fanadihadiana lalina na ny investigation eto Madagasikara. Sakana lehibe manasarotra ny fanatotosana izany ny tsy fahalalan'ny fahazoam-baovao indrindra eny amin'ny androm-panjakana samihafa. Tokony isy araka nambaran'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ny fanatsarana izay sehatra izay. Etsy an-dalina milaza ohatra satria indrindra vaovao anivon'ny fitantanana ara-panjakana. Milaza zareo isaky ny teny hoe sokatra amin'ny Kanada ny varavaranay rehefa tiaka vaovao aty na. Rehefa tonga any ny mpanao gazety tsisy an'izany ao. Tsisy tompona andraikitra samy teny. Satria ny fanjakana matetika tratran'le hoe miaratsina teny frantsay voix autorisé. Misy olona mahazo miteny fa misy olona tsy mahazo miteny na manam-baovao azy. Efa zay no izy. Anasasika zany le hoe lalàna ifehiny fisitrahantsika aloha raha vaovao sy ny tsy ny mpanao gazety ihany fa ny olom-pirenena manontolo mihitsy rehefa ny vaovao. Zay no andrasantsika. Tsy vitana hoe azokafana n'izao arisy ary dia ao daholo ny vaovao rehetra tsy lalaovana sain'ny olona zany fa milovoriana sainy zany fa ny vaovao rehetra dia azo n'olona rehetra atao ny misitraka an'izany satria ny olom-pirenena tsy mahara-baovao tsy afaka mandray fanapa-kevitra hanatsarana ny varim-piainany. Manana toerana lehibe amin'ny fiainam-pirenena ny asa fanaovan-gazety. Tokony hipetraka araka ny tokony ho izy araka izany ny fahalalany. Eo ihany koa ny fiarovana ny mpanao gazety mandritra ny En 2016 avec l'ordre de journalisme d'investigation. Tsy hoe mamely olona isika ka hoe ralina dia tsia fa ny système ny rafitra no aronjony ahafahan'ny tompona andraikitra mandray fanapa-kevitra sy mandray ny andraika. Isika mpanao gazety efa misy protocole d'accord natao sininy araka tamin'ny FDS na les forces de sécurité afaka miaro antsika amin'ny fanatanterantsika ny asany tsika eny akianja. Misy mpanao gazety manao fanadihadiana lalina amin'ny toerana anankiray maka vaovao dia tokony harovana ny ainy ampanantenterana satria matetika any amina faritra mena foana ny mpanao gazety ny asa. Tsy any reny koa fantarena fa hitanareo tamin'ireny Covid reny tsika réquisitionné ny asa nefa ny loharam-baovao mikatona daholo sahirany tsika. Tsy ahivina ankoatra ny mpanao gazety isan'ireo mitaky ny andaniana ny lalàna mikasika ny fahalalany fahazoana antotam-baovao ihany koa ireo firaisamoam-pirenena sy ny maro hafa. Androany ankila no navoaka ofisialy ny magaziny Trandraka Bay Malina. Iatrika ny fividianana olona isika eto Madagasikara ny zoma ho avy izao. Nitondra fanazavana ny mahazava-dehibe izany ary nanentana ireo mpifidy vavety iaino ny feon'ny fieritreretana sy ny feon'ny vahoaka ny fiarahamonim-pirenena safidy fanadina. Iatrika ny fividianana olona isika eto Madagasikara, inona no mahazava-dehibe izany androm-panjakana olona izany eto Madagasikara? Madagasikara moa dia firenena anankiray izay mandala ny rafitra demokratika sy ny tany republikanina izay manome fahefana fieno ny vahoaka amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena
amin'ny alalan'ny fifidianana dia fifidianana ireo loholona izay fidinireo mpifidy vaventy izay rafety ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny commune sy municipaly any no mandrafitra izany mpifidy vaventy izany. Dia eo indrindra no anentanana antsika mpifidy vaventy iaino ny feon'ny fieritrretana fa ihany koa iaino ny etaetan'ireo vahoaka ny fidy anareo ahafahanareo misafidy andreo olona izay hiasa manomboka amin'ny taona miditra io. Vitsivitsy kokoa zany ireo isan'ny olona hifidy ka mety ahitana an'ilay tranga hoe fampitahorana na fanambatambazana. Dia eo no anentanantsika andreo mpifidy vaventy mba vonina hiatrika an'izay mety hoe karazana fampitahorana na fanambatambazana zay fa hijoram-pahamarinana hatrany zany zareo analavitra ny resaka kolokolo indrindra fanaona hoe fifidianana voahevitra araka ny fijeriny sy ny fienony ny feon'ireo vahoaka izay mifidy anazy. Raha tsy hevitsika moa ny andraikitra izay apetraka amin'ireo loholona ireo ny fandaniana, ny lalàna, eo ihany koa ny manara-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny fahefana mpanantanteraka, manombana ihany koa ireo politika nasa fampandrosoana ary mamolavola lalàna mba tsy ho andairany kolokolo ihany koa izy ireo ary tsy andairana trindra sy miaro ny tombotsoana vondron'olombitsy fa tokony hiaro an'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana izay nanome fahefana azy ireo. Tsy mijanona eo amin'ny fanatanterahana fifidianana ihany nefa ny andraikintsika olom-pirenena fa entana hatrany isika anohy izay fandraisana andraikitra izay amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny fifidianana fa ihany koa ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Andraikintsika olom-pirenena ihany koa ny manentana ireo mpifidy vaventy ireo mba tena izay loholona mandala ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary hitsinjomarina ny tombontsoa ambony ho an'ny vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana no fidiana mandritra ny fifidianana ho tanterahana ny 1 Desambra 2024. Tahaka ny mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Usuatrany rakira vaovao antarika ambondrona. Jifao amin'ny vola eny amin'ny Telma Shop manerana Nosy, eny amin'ny Foresto sy www.ketrika.com amin'ny vidiny 20 000 ariary. Aza elany. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Condy Madagascar, tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara mivarotra ny fitaovam-dakozia rehetra mitondra marika lehibe toy ny LG, Mairos, Nokia, Philips, Hardy, Black & Decker sy maro hafa koa. Tsy izay ihany fa misy fifanaka maro samihafa afaka hisafidiananao, tsara kalitao ary mitondra marika lehibe ihany koa toy ny Puka, Sokoa. Tongara manjifany efa eto amin'ny Condy Madagascar ety Andrahary akaiky ny Nada Auto. Lame Bic maranitra tsy mety aravesina mateza. Bic isan'andro.
invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Izay mahakasika an'ireo doka varotra fa nian'izatsika ny vaovao kosa indray dia nitsopahan'ireo mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ny communan'ny Toamasina nitetika asan'ny filohan'ny République anovan'ny kianja municipal ho lasa kianja mitafo arena sport. Henri Florian. Isan'ny ady hevitra na fampana nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa izay anisy ampaha-potoana niaran'ireo mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ny commune ambonivohitry Toamasina niaraka tamin'ireo olom-pirenena any an-toerana ny herinandro lasa teo. Ny ady hevitra malalaka mahakasika ny tetikasa ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara hanova ny kianja munisipaly izay any commune ambonivohitra Toamasina ny fintantanana azy ho lasa kianja mitafo misy toeram-pivarotana maro samihafa ao anatiny. Kianja mitafo arena sport no anarana hampitondraina ity fotodrafitrasa manara-penitra kasena hatsangana eo amin'ny toeran'ny kianja munisipaly ao Toamasina ity. Tahaka izao ny ampahany tamin'ireo faniomin-kevitry ny olom-pirenena sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna nandritra ny fampafantarana ity tetikasa ity. Tsisy teraka ny 7 isan-jato tsidakeo efa te stade. Raha nisy terrain nandray match international voalohany teto Madagasikara stade municipal na Tamatave. Dikan'izay valeur patrimoniale manana ny hasiny izy io. Ke hasinazy anderobaty sako. Totika aminareo membre conseiller aketo Tamatave anareo ny exécutif tapahinareo izy anareo tompony tsy tapahinareo izy anareo tompony fa nahtsoto foana raporana ny mifagnaja zay ny tsara ny fiarahamonina tsy vitiny any ny arahana aketo. Omaly talata nandritra ny famarana ny fivoriana ara-potoana faharoa no tanterany filan-kevitra ireo mpanolotsaina ny tanàna tamin'ny alalan'ny fifidianana ny amin'ny anekenina tsy ny androdanina ity kianja munisipaly ary hanangana ny kianja mitafo arena sport ity. Voatsipaka ny mpanolotsaina ny ben'ny tanàna tamin'ny isa 2020 ny tetikasa ny filoham-pirenena io. Nisy raha teo ny fanambarana an-taratasy na rahana fanangonan-tsony izay niombonan'ireo mpanolotsaina maromaro izay tsy nangasitraka ny fanovana io kianja munisipaly io. Voalaza tao anatin'io fanambarana io fa tsy manohitra ny fanamboarana ny gymnase couvert ao Toamasina fa mandaa kosa ny fananganana azy ao amin'ny stade munisipaly. Manana ny tantara ny stade munisipaly izay tsy maintsy ajaina raha ny fanazavana izy ireo. Mila ajaina ihany koa ny hevitry ny vahoaka sy ny olom-boafidy rehetra rehefa misy zavatra lehibe atao izay manova ny tantara sy ny fiainana andavanandro. Ataovy amin'ny toerana hafa ilay gymnase vaovao raha ny fanambarana trany. Nilaza ny filohan-kevitra munisipaly fa na eo aza ny fitsipihan'ny maro anisa io tetikasa ny filoham-pirenena io mbola misy ny dingana manaraka amin'ny fifanankalozan-kevitra izay iarana amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany any an-toerana. Projet présidentiel izy mbola maro ny zavatra tsy fantatray tiako marihana fotsiny amin'ny conseil municipal tsy mandidy manapaka akory ny na izaho président conseil na izy fa tiako marihana maro ny entité ao anatiny. Donc mazava ho azy zany ny ataontsika hoe anatin'ny antoko mpanohatra mazava ho azy izy tsy maintsy anohatra. Ny anatin'ny antoko miaraka fanjakana mazava ho azy zany manohana ny projet présidentiel izy. Fa hitatsika eo moa zany ahoana ny iafarany le resaka fa mbola ho isy resaka lavabe io zavatra io mbola andalo any amin'ny préfecture mbola zareo amin'ny présidence moa mbola ho andalo hidiny eto hijery satria mbola nisy condition maromaro zany napetraka amin'le izy. Betsaka ny fanohen-kevitra ataon'ireo olom-pirenena any an-toerana mahakasika io raha io fa andrasana no mety ho fanapahan-kevitra ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara izay tombony tetika azy manoloana ireo tolo-kevitra na roso ny mpandolo-tsaina ny tanàna izay nitsipaka ny fanaovana io kianja munisipaly ho arena sport io.
mihitatra amin'ny tsy tokony ho izy ny toerana fitrandrana alga izay ataon'ireo teratany sinoa ao Voemara amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany ratsy amin'ireo mpanjono izany raha fanazavana azo. Henri Florian. Velon'ny taraina manoloana ny fitrandrana alga ataon'ireo teratany vahiny ao Voemara ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo mpanjono an-dranomasina. Nahazo fahazahon-dalana tamin'ny fanjakana izy ireo, saingy nihitatra amin'ny toerana tsy tokony hanatanterahana ny fitrandrana intsony ny asa izay ataony amin'izao fotoana izao. Nivoana amin'ny fifanarahana, ny zava-misy raha ny fanazavana ireo mponina. Ny démarche nataon'ireo koa sy commune urbaine tato no point na site cible fa commune rurale ny Ampondra. Misy lagon maromaro, lagon ny Ambararata. Fa taty amin'ny application nielandreo zegny le démarche nataon'ireo. Fa nandeha ireo amin'ny commune urbaine. Afaky ny commune urbaine ary amin'ny lagon hafa. Io lagon hafa io amin'izay tafita amina tany fiveloman'ny pêcheur maro. Dia lasa niteraka disadisa. Dia tsy vitan'izay, ESN nataon'ireo ary tsy tokotry hagnano infrastructure. Dia lasa nagnano infrastructure ireo anivon-dranomasina nagnamorandreo trano amin'ny tany fiasana pêcheur. Efa nisy ankilany ny fampiresana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajany ny amin'ny tokony andraisana fanapahan-kevitra manoloana izany, saingy tsy tanteraka hatramin'ity androany ity. Ankoatra ny olana iainan'ny mpanjono any an-toerana, mihinana fady ho an'ny tanànan'ny Voemara ihany koa ireo teratany vahiny ireto ka mampanahy ireo mponina. Dia iarana Voemara maro fady amin'ny resaka fomban-drazana. Sinoa nefa atsimo ndraiky avaratra. Lambo raha fady tanàna ty ireo mihinana lambo an-dranomasina. Lasa tafidy koa resaka fady ny tany. Miteraka olana amin'izay zo ho an'ny tanàna ty. Efa marobe ny démarche natao, ny fitrotrofana. Ny fikambanan'ny pêcheur efa nitrotro tamina chef de district. Le taloha araiky Vaovao ary fa nitrotro tamin'ny commune maire taloha, maire Vaovao ary nitrotro koa tamin'ny autorité anivon'ny faritry, ny chef de région, ny préfet. Efa nisy raha tapaka tamin'izay fa le exécution no tsisy. Dia ireto sinoa reto amin'izay lasa tsy manisy fotony pêcheur madiniky. Amin'ny fahatriasan-dreo tsy mbo ny sinoa bio andanaovana. Raha ny vaovao voaray, efa nisy ihany ny solon-tenan'ny ministera tompon'andraikitra tonga tany an-toerana amin'izao fotoana izao, nandray ny fanapahan-kevitra ny ampetona ireo teratany vahiny ireto amin'ny asany, saingy mbola mitohy hatrany ny fitrandrana raha ny fanazavana. Vaovaon'ny fampielezan-kevitra nanamafy ny finiavany ametraka ny tena fitsinjaram-pahefana miainga eny fotony androany kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga avy eto Antananarivo manoloana ireo mpifidy vavety teny talata maty io na saina. Ifarana ny amin'ny 12 alina ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana loholona ho tanterana eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara ho an'ny kandida larana faharoa izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga eto Antananarivo. Androany no fotoana nanamafisan'izy ireo ny finiavana ampandrosoana ny firenena miainga eny fotony nanoloana ireo mpifidy lehibe ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo izay ny famotoana teny talata maty. Anamafy ny teny sy ny toky efa nomeko anareo ary aneo indray ny fahavononako hiaraka aminareo. Ny famerenana, ny fahefana aminareo tompon'andraikitra voalohany ny commune ary ny fanomezanareo ny enti-manana mba ahafahanareo manatanteraka ny asa mandraraha izay nametrahany vahoaka fitokisana anareo no nisany lahara-pahamehana imasonay. Satria izany no fitsinjaram-pahefana mahefa sy tena izy. Nanamafy ity kandida ity fa tokony aneho ny safidiny ankalalahiny ireo mpifidy mba hisiny ny tenina demokrasia. Nandritra n'iny fampielezan-kevitra iny dia maro taminareo no sahiran-tsaina satria tetsy nisy nandrahoana ary nisy nampitahotra. Izay kosa dia nanolotra anareo ankitsim-po ny tananay. Nanome toky anareo
fa hiaraka aminareo ianareo isan'andro hiara iaina sy ray fo aminareo. Tsarovy fa tombotsoan'ny olom-boafidy, tombotsoan'ny kommunenareo, tombotsoan'ny fitsinjeram-pahefana, tombotsoan'ny demokrasia ny andehanana mifidy ary mangataka anareo zay ampanajana ifidy ny lista zay tarianay, ny lista mitondra ny laharana faharoa, ny lista atolotry ny malagasy miara-miainga. Araka izany ifarana anio ny fampielezan-kevitra ho an'ity fifidianana loholona ity ka anehoan'ireo mpifidy lehibe ny safidiny ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra izao. Ifidianan'izy ireo izay listra hita fa anainga ny fampandrosoana miainga eny fotony. Ho an'ny kandida natolotry ny antoko malagasy miara-miainga eto Antananarivo, naneho ny fahavonona ny listra faharoa ao amin'ny bilita tokana ametraka izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay. Ao anatin'izay fampielezan-kevitra izay hatrany dia manana soro-dalana ho an'ny fampandrosoana eny fotony kandida izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ary vonina hanome lanja ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho ny filoha nasionaly ny antoko MTS Henri Florian. Manana ireo solo-dalana ho an'ny fampandrosoana eny fotony ny kandida avy amin'ny antoko MMM ho ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ka resy lahatra izy ireo na eo zany literitery mahazo ka tsy hanovan'izy ireo ny safidiny izany. Masamy koragna, masamy joro amin'ny hevitra fampandrosoana ny firenena fa tsy magneky lava araka zay koragna zay no naresy lahatra nataminazy ka tao mboka tsika namagna jiaby ato anatin'ny Thomas Lafaro zaho raiky ny MMM makatoka nefa raha ohatra ka tsy nijoro ka raha tsy tatakeky fa saingy noho ny fijoroana fitiavan-tanindrazana fitiavana ny Thomas ny araka zegny ny andresegna lahatra atsika andao Madame Sideni candidat numéro 1 amin'ny le 11 ro makasitsikatsika jiaby. Nanamafy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy Tongasiana Roland Ratsiraka fa hanoana ary amporisika ireo mpifidy vaventy sy ny mpanolontsaina ny tanàna hifidy ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Hipetrahany fampandrosoana eto amintsika ho izy ny fisian'ny loko politika hafa eny anivony Antenimera Andohol. Efa maro loatra orange manerana Madagasikara dia tsisy olo hijery tsony ny raha jiaby satria maro loatra le raha enjena, maro sa tsy maro. Orange ty orange ary orange izao fenjeny voalohany le vola tsisy le vola kely. Donc ça tsy botsy misy asiana couleur hafa eo ihany koa zany marque ny fisian'ny demokrasia eto Madagasikara fagnajantsika soatoavana karan'izay dia eo ihany koa zany hitsarain'ny vahoakana rehetra hoe mitsinjo anay olo rehetra fa tsy mahazo baikomidina avakany dia fidigna kao fogna le raha fa mangidy ty mbony fidigna fogna. Donc zay nazo matahotra nareo aza misalasala fidintsika vato Sidonia ho anareo dia ho antsika jiaby fanaresako loatra zareo membre conseil municipal aketo fa angamba ny IRD any tsy haiko zay fidiny zareo fa izy koa le olo jiaby sy indépendance ny MDS tsy maintsy mifidy any Sidonia tolo. Manana ny laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana ny kandida oloolony Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ho an'ny faritany Thomasina ary irahariny Irina Sidonia no lohalisitra amin'izany. Manoloana ny feo ahelin'ny ben'ny tanàna ny mananaravaratra mahakasika ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga na diso izany ny mpanolontsaina ny tanàna any an-toerana nambaran'izy ireo fa mpamitaka io ben'ny tanàna io fanampanazavana. Manoloana ny fagnomarana ataon'ny ben'ny tanàna ny mananaravaratra andriamatoa Samuel dia manda ankitso ranony izay fampilazany hoe misy olo tegna ben'ny tanàna izy ary magnambara fo ny candidat ny sénateur Madame Sidonie dia efa nalohanay mananara hozy ny vavany lavinay eto zegny izay conseiller izay mpifidy vaventy ologno navita be taminay izy io ary olo efa lany député teo aloha ologno agnisany mbola tianay eto mananara fa ny zavatra misy eto mananara dia magnentana ianareo mpifidy jiaby agnatin'ny district jiaby agnatin'ny province Tamatavy zahay manao areo zahay hifidy azy amizao fifidianana amin'ny 11 décembre zao. Lafa mavaoafa kosa indray dia olo-pirenena mandray andraikitra miara-metana andresy ny kolikoly
io no lohahevitra ny safidiana ankalazana ny andro iraisam-pirenena edina amin'ny kolikoly androany eto Madagasikara gato Andriatsilavo. Ny rehetra miara-miady amin'ny kolikoly, io no lohahevitra ny safidiana ny firenena mikambana ankalazana ny andro iraisam-pirenena edina amin'ny kolikoly amin'ny ity taona 2024 ity. Mifototra amin'ny foto-kevin-dehibe io no lohahevitra enti-mankalaza ny andro ny 9 Desambra eto Madagasikara, izay notanterahana tao Mahajanga, dia ny hoe olom-pirenena mandray andraikitra miara-mientana andresy ny kolikoly. Mifototra amin'ny fampandraisana anjara andraikitra ny olom-pirenena tsirairay, ifandrimbona amin'ny ady amin'ny kolikoly ny hetsika rehetra. Tokony hatsapany tsirairay fa tompony ny ady amin'ny kolikoly. Ho fampitompona ny ady amin'ny kolikoly ary dia ataontsika vaindohan-draharaha ny fizarana isan-tsehatra ny traikefa mikasika ny ady amin'ny kolikoly. Raha eo amin'ny fanabeazana, akoatran'ny efa nampidirana tao anatin'ny taranjam-pianarana ny ady amin'ny kolikoly dia irosoana manomboka izao ny fampandraisana anjara ny olobe to-teny sy ny mpitarika sokajin'olona maro samihafa. Hitondra ny anjara birikiny izy ireo, ivohy ny fandavana ny fahalovana eny anivon'ny fiarahamonina. Eo amin'ny fitsoroana dia mafisina hatrany ny fahaiza-manao ny mpisehatra eny anivon'ny toeram-piasana isan-tsokajiny mba hananan'izy ireo fitaovana mahomby enti-mampiena ny trangana kolikoly. Ampandraisana anjara avokoa ireo rafitra rehetra misahana ny fandikan-dalàna ahafahana manohy ny ady atao. Toy ny zandarmaria, ny polisy, ny rano sy ny ala, ny tahirim-bolam-panjakana, ny rafitra mpitsirika sy mpanara-maso isan-tsokajiny, ary tsy adino ny fitsarana izay tompony teny farany amin'ny famaizana. Miray feo ireo rehetra ireo mba amongitra ny tsy maty manota. Raha toa mantsy ireo fepetra ireo ka miara-mientana ny isam-batan'olona sy ny isan-tsehatra dia izy vokatra tsara. Ary hipaka eo amin'ny andavanandrontsika ny ezaka fampitompona ny ady amin'ny kolikoly. Amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly izao, manentana hatrany ny isam-batan'olona ny eo anivon'ny Bianco, ifanome tanana, amondrina ny hery hiatrehana ny fahavalo embonana. Isika miaraka no andresy ny kolikoly. Tontolon'ny fizahan-tany kosa indray dia vitsy ny malagasy manao famandrihan'ny toerana ho an'ny fizahan-tany anatiny raha toa ka efa misy izany izay ataon'ireo mpizahan-tany vahiny ho an'ny taona 2024 Michela Renardzon. Efa misy mpizahan-tany vahiny manao famandrihan-toerana ho an'ny fizahan-tany 2024 eto amintsika, miankina amin'ny fisokafan'ny lanitra nefa ny fanatanteran'izany. Ny tourista internationaux no resahana dia ohatran'nay aloha misy no an'ny eritaony fa miankina amin'ilay hoe hisokatra ve ny lanitra sa tsy hisokatra, fa izany hoe mametraka inona moa izy teo amin'ny teny fotsiny en stand-by, mandra-pisokatra ilay vol zany a, rehefa misokatra ny vol dia manomboka manao ilay organisation amin'izay fa zareo vonona ho avy raha ohatra ka misokatra ny sisitany. Etsy-ankilany manoloana ny fampiroboroboana fizahan-tany anatiny, mbola vitsy ny malagasy no manao famandrihana amin'ireo mpikarakaradia entina manatanteraka izany na eo aza ny tolotra fihenam-bidy efa niraisin'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahan-tany. Andrasana amin'ity moa izany dia ny ampahafantarana misimisy kokoa ny gasy hoe itsika gasy dia afaka manao an'ilay tourisme izany fa tsy andro foana ny vahiny ho avy andeha hitsidika Madagasikara fa be dia be ny zavatra azo jerevana eto Madagasikara. Dia izany mba atao hifanandrifa amin'ny izay mba fahefa-bidiny tsirairay izany ny tolotra izay omena ho an'ny gasy mitovy amintsika. Ny mandeha avion aloha somary lafolafo tsofina fa izay no mahatonga an'ilay hoe anaovana ny karazana tolotra maromaro, izany hoe mandeha amin'ny tômôbilina izany, mandeha amin'ny fitaterana iraisana dia akambana amin'ny hôtel isan-karazany amin'iny no izay no nahatonga ny teny teo hoe asiana kategoria isan-karazany ilay izy izany offre maromaro mba ahafahan'ny olona isan-karazany maromaro izany mijinjan'ilay resaka tourisme national. Hatreto mbola mizaka ny vokatry ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 ny sehatry ny fizahan-tany eto Madagasikara na efa nisokatra ho an'ny mpizahan-tany aza i Nosbe. Nosbe izay nandray mpizahan-tany manodidina ny 2,000 tao anatin'ny 2 volana izay raha ny antotanisa. Raha mikakaiky ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany ary mitakiny hanokafana ny sidina regionaly, ny fampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny hatreto ny masoan'ny ministera tompony andraikitra miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy.
tsy mbola nisy valy ny atreto ny fitakian'ireo mpiantsehatra eo amin'ny fizahantany izay mangataka ny anokafana ny sidina regionaly sy anampiana azy ireo manoloana ny fandaniana maro samihafa nefa tsy misy ny vola miditra. Androany ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny aloha no atao izay iarahan'ny ministeran'ny fizahantany sy ny fitaterana amin'ny fikambanana tsy miankina iray. Tsapatsika moa amin'izao fa tena anisan'ny mandringa mihitsy ny fizahantany na hoe anisan'ny sehatra tena mijaly ao anatin'izao valana aretina maneran-tany zao dia antony iray na tonga ny ministeran'ny fizahantany mampiroborobo ny fizahantany anatiny. Izahay ao amin'ny KVDT dia mandray anjara mihitsy amin'izany fampiroboroboana ny fizahantany anatiny izany. Ny fahitana anazy manokana azo atao tsara no mitrandraka, azo atao tsara no manentana ny malagasy hiditra tsikelikely. Tsy dia tena mbola kolotsaintsika ilay atao hoe mizahantany kanefa kosany ao anatin'izao na ataoko hoe tonga zao ny fotoana isarihana ny malagasy anjifa tsikelikely an'izany sehatra izany. Araka izany ho fampiroboroboana izay fizahantany anatiny izay isy ny rodobe amin'ny bisikleta iarahany ity fikambanana ity sy ny ministeran'ny fizahantany izay anasana izy ireo ny mpankafy ny bisikleta. Ny 12 Desambra izao no anatanterahana izany izay iaingany ambody fasina ary azo ny rovana Ambohimanga isitomana ny malagasy izaha ny taniny arahina fambolekazo ary faranana amin'ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny alahady izao eny amin'ny SRK Merci Tosika ny kartine Trophée Roi Lion. Isy ihany koa mandritra izay fotoana izay ny fanomezam-boninahitra ny Falibe amin'ny mampamorona azy ny SRK Merci Tosika. Fanampanazavana. Zavatra atao amin'ny lahady moa zany dia ny fankalazana ny asa nataon'ny Falibe amin'ny hommage amin'izy nanorina ny circuit SRK Merci Tosika nanomboka tamin'ny 99. Dia ny zava-bitany moa no ankalazainy ao. Ary ny compétition karakarainay zany dia ny compétition kartine manomboka amin'ny valo sasany. Misy essai chrono dia misy ny qualification dia ny pré-finale dia ny finale. Ny zavatra manokana huitaine moa zany dia le 206 izay nanaovan'ny faly compétition farany. Ary ny hommage moa dia manomboka amin'ny 12 misy ny projection ny sary sy ny vidéo izay marqué ny fiainan'ny faly. Dia ny hariva dia misy fiaraha-misakafo enatenatenany eny. Dia ny hariva amin'ny 14 € mizara ny trophée izay nazo ny trophée Roi Lion io. Taranja tsipika Netbe ho tanterahana ny faha 12 hatramin'ny faha 20 ny volana Desambra izao etsy amin'ny kianja centre sportif Aro akady-bahoaka ny festival de pétanque. Fifaninanana izay karakarain'ny association sportive pour tous. Yves Richard. Ny faha 12 hatramin'ny faha 20 Desambra izao no anatanterahana etsy amin'ny kianjan'ny centre sportif Aro akady-bahoana ny andiany voalohan'ny festival de pétanque. Etsika izay karakarain'ny association sportive pour tous ho an'ny lalao goavana izay anamarika ny fifaninanana izay azo andraisana mpilalao telo anjara na ny triplette constitué amateur. Ekipa misa 420 isaky ny dingana no ifanitsana mandritra ny efatrandro mialohan'ny rosona amin'ny dingan'ny famaranana. Hitanao ohatsy zany ny concours principal zany mita be c'est en 4 étapes c'est en triplette io. Misy ny qualificatif 11, 12, 13 décembre. Dia ny 15 décembre dia ny 19-20 phase finale zany dia misy équipe anankivalo qualifié isaky ny étape dia avy eo rehefa tonga ny phase finale miakatra 40 équipe manao satria ho avy ny avy any faritra. Donc misy 16 équipe zany izay niinvité ny organisateur na SPT andray anjara ho valambin'ny folo nisan'ny mpandray anjara. Amin'ny maha festival de pétanque ny etsika hisy ihany koa ny fifaninana maro izay azo atao eny an-toerana mandritra ny andro maro. Tafiditra anatin'izany ny fifaninana ho an'ny olon-droa na ny doublette amateur sy ny arahana amin'ny mpiara-mioninantoka. Ny rugby coupe ny aro doublette mixte dia doublette vétéran amin'ny 16 décembre io zany dia tovana amin'ny lalao rehetrarehetra dia mahazo mandray anjara daholo ny zay tay anjara.
amin'ny openinazy vato dia natao tetateta moa zany dia lalao olonindray ny contre olonindray a dia avy eo a ny concours Isabelle Star ny challenge Star ny 18 décembre zay doublette équilibré dia avy eo moa zany ny orange mba nanome koa voninahitra ho an'ny vehivavy dia nanao izy ny trophée orange doublette féminine zany doublette dame. Androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy Tetsy Anosy ny fizotrin'ny fifanahana sy ny fandraisana anjara amin'ny ankapobeny. Misokatra ho an'ny mpilalao ny taranja tsipoka nety be rehetra ny fifaninanana ary azo atao amin'ny simeso na eny an-toerana mandritra ny andron'ny fifaninanana ny fisoratana anarana. Voafetra ihany ankilan'ny mpandray anjara noho ny fandaminana sy ny fananjana ny fipetra ara-pahasalamana. Maresaka iraisam-pirenena ny rahina nandafy sy nafanavakavana volokoditra ireo mpilalao an'ny Başakşehir Istanbul sy PSG nandritra ny lalao Ligue des Champions omaly. Mpitsara iray no nambaran'izy ireo ho nanao teny miendrika rasisme. Fanadina. Omaly nandritra ny lalao Ligue des Champions ny anan'ny ekipa ny Başakşehir Istanbul sy ny PSG nanaitra ny maro ny zava-niseho teny amin'ny kianja. Ndrahina ireo mpilalao rehetra nanohitra ny mpitsara iray. Tsy neken'izy ireo ny fitenenana nataon'ity mpitsara ity tamin'ny mpilalao iray nilaza hoe negro. Ho azy ireo miendrika fanavakavam-bolokoditra ny tenenan'izany. Tany ho any amin'ny 14 minitra tany no nisian'izay. Niaraka niala teo amin'ny kianja ary nakany amin'ny fisoloana akanjo na ny vestiaire ireo mpilalao rehetra. Tranga izay voalohany tamin'ny tantaran'ny Ligue des Champions. Taorin'io nisesy ny fanehoan-kevitra samihafa, isan'izany ny fanehoan-kevitry ny mpilalao PSG Kylian Mbappé tamin'ny alalan'ny Twitter, nambarany tamin'izany ny hoe non au racisme. Isy ny fanadihadiana ho totosain'ny UEFA raha ny fanazavana. Dia izay mamahana vaovao tamin'ity androany ity. Angasany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Nividiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vita namahzy loka ianao. Ny 24 desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.